Fanilo nosoratany Ravakinaina Randrenary Fony. Velomin'ny Saloy, Vantsoa, Hanjariliva, miaraka amin'ny Arliva, Le Mec ary Taina Nantenaina. Tovrazana Mamonjy no nandray feo, Anjariliva no nanatotosa. Siry dada sy Dimby aza hitambaranareo fa mba mipetraka nareo mianaka eo amin'ny toerako vao manapatapaka ohatr'izany. Ataoko ahoana ny hitondra zanaka jiolahato akiboko? Faniry efa niezaka kosa angetsika aribavy fa le izy mihitsy zany no tsy nety. Ary Dimby Indri tsara fa voantranga ireny fanolanana nazo andry tamin'ny fahavakisan'ny tranontsika ireny dia efa nandray fepetra tandrifian'izany efa natao ny fomba rehetra izay nanakanana ny atodinaina tsy voavoky. Saingy tsy niasa moa zany le iziko. Fantatsika tsara fa tsy voatery andaitra 100 isan-jato ane ireny fanafody ireny fa dia miankina amin'ny toe-batan'le vehivavy ihany. Rehefa niala ihany koa ny atodinaina vao nihinana an'ilay fanafody indray dia efa taraiky be zany ny fiasana. Dia mety izay mbola nampipetraka an'ilay zaza. Na zany azy tsy mila an'io esory ihany io fa tsy te handreny fikofokofoko eo atakiboko akory sady tsy te hitrotra an'io raha avy ny fotoana aterahany. Sainy tsara ihany izay teny aloky ny vava anaka. Aiko fa soreny ianao fa na izany aza miteniteny foana. Efa aina nge iorikala kely na mbola roa volana takibo azy mba asio fieritreretana ihany. Si Dimby tena mba miangavy manadahako anao no hitalaoko amina ohatr'izao. Raha tena tia ianao dia mba tatera ny sitrapoko alao atakiboko io zaza io. Nandrain'io aza nge tsy hay hoe iza tamin'ireny olona ny saritavana n'olana iny sa ateraka ho cocktail fotsiny izy ty. Miangavy molesy Tsy mety ho azany Faniry aza maniraka anao ratsy nefa dokoterany no asako fa tsy hoe mpamonolona akory. Risika be ngerika ala izany manala zaza zany sady ndry vao vita amby 10 taona dia efa nandrana fahotana mahafaty sady. Aleko lavitra mahita andry manaiky ny fisian'io zaza io toy izay anipandriany amin'ny lalan'ny afo be. Tsy analan'io zany Andray Dimby. Ary aza tomany fitiavana anao daholo nge nanaovana an'izao anake. Si mba aza mifanambitamby mihitsy aloha fa tsy zany izao ny tadiaviko. Tsy mifiainanareo marina mantsy sy mba dia moramora aminareo le miteny hoe azony sa tsy tianareo no fianarana sony Afaka mianatra foana ianao na mitondra ny voakio aza ary Faniry fomba ahoana ary dada? Tsy mametraka olana amin'izany eny amin'ny université. Tsy voalohany amin'ny vehivavy bevoka hianatra eny koa ange ianao ka tsy hitako izay olana amin'izany. Tsy voalohany saingy tsy eken'ny saiko ry dada. Mba ahoana ozy ny mpiara-mianatra amiko raha mahalala fa bevoka nefa mbola tsy ampitaona. Amin'izay tsy mba vokavokatry ny fitiavana fa noho ny terisetra. Mahazo miteny an'izay tia mitenenina daholo ny olona fa tsy voatery ho raisina po daholo izay lazainy. Sady natoinona vavan'ny fiarahamonina tsy hampiovana efa misy ane zany. Fahasoavana foana ny zaza na tamin'ny fomba marikiriko aza nazahoana azy. Sady ianao koa nge anaka tsy ady rery Sasy Dimby mbola eto anoana anao. Ny any angatahana fotsiny dia ny any ankeno izay hevitra tapaka teo. Fa tsy hoe tsy netana natateraka ny sitraponao Dimby dia anao tao foana ny ivelany any ianao. Renao ve zany Zay zany afaka ny andako ngamo afa-tsy izay tianareo foana ny tsy maintsy taterahany. Mbola velomina marina moa ny tena ka tsy maintsy manaiky ny didin'ny mpamelonako. Ho fitsinjovana amin'ny fahasalamanao ny aton'izao ry Faniry fa tsy fandidiny izany Eo fa rehefa vita ny soratry dimy sy ny avy dia hifindra eny amin'ilay tranontsika vao namboarina eny Androbetsika. Sady efa kely kosa iza dia ho vita tanteraka le izy ao. Amin'izay koa tsy mavesatra aminao loatra ny torabaton'ny fiarahamonina eto amin'ity quartier tsy misy fandriampahalemana ity. Mety be zany fanapahan-kevitra dady zany mba afaka amin'ny efatrano koa tsika rehefa mipetraka eny. Sady mba misy volangoronay sy ny avo amin'ny fanomanana ny mariazinay amin'ny volana Novambra ihany koa Tena izay mihitsy. Sady mety efa tonga ihany koa no vahiny kely no Faniry amin'izany volana Novambra zany Si
dia arabaina ary dimy sy ny avina vita sonodingana lehibe miteraha fito lasy fito vavy dia ho tokantrano sambatra ny tokantranonareo. Misaotra rery dada. Misaotra ry dada. Aiza kosa dia hoe fito lahy fito vavy. Dia mifankatiava tsara dia mivavah mandrakariva mba hatra mandrakizay ny fiarahanareo. Misaotra indrindra dada. Dia mahaiza mifanefitra fa izany no antoko ny filaminan'ny tokantrano. Misaotra papa. Dia tsy misy fisaorana anaka. Azo faniro maninona no ohatran'ny tsy faly mihitsy. Marary nga hono izy io manao lavam-bolotra be. Na ny arahaba-nay mivady aza nge tsy nataony fa ilozany milalao finday fotsiny. Izany be dia mbola mahagaga ny fonina ary ny avo Soko. hatramin'izay nitondrany ny voakoa dia avinavina foana ny azy. Sady tsy mba azo fanazavana fa kisitombelona. Atao daholo izao ezaka rehetra izao azy. Na le tranona ahitany loza aza efa nialana fa ny eo ihany eo. Ny fianarana moa dia inona janona iny fa leo ny ravoravo ny mpiara-mianatra hono izy. Ndry mangidy kosa nge reto le izy. Tsika no mila micomprendre azy fa tsy moramora izao sedra lalovana izao. Fa firy volana tokoa moa izany izao io kibony io. Ohatrany efa lehibe ihany mantsy raha ny fahitako azoko. Efa tsy ho ela intsony io ka. Afaka herinandro na tapa-bolana dia ho latsaka raha tsy misy ny sampony. Marary loatra ry dada ka. Tena tsy zakako tsony te. Tsy maintsy ohatran'izany aky faniry. Avokako ety ka. Avokako ety Oka re, oka aloha. Efio kely aloha. Tsy zakako Ataoko tsony. ahoana re ty zanako ty Andriamanitro. Tena mangovitra hatramin'ny tanako marina. Courage aky faniry. Efa kely sitsika dia ho tonga nge. Sady efa niantso any dimby ato efa vao migadona ao amin'ny hopitaly tsika dia ho raisiny ao amin'ny maternité avy hatrany. Ka marary loatra. Efa lena be mihitsy ange le sezany fiara ipetrahany ato renato ry ny avo. Zany ve? Marina tsy efa vaky ny ranondohany. Oe, andasara pekatiko ny hafanganam-pandehan'ny fiara. Sady andefa détresse fa tena embouteillage be kay ato aloha atiko. Aloha mihitsy mandefa détresse. Latsako ety fa manery be ka. Ory ny avo. Fa izy aloha dia sokafo ny fitaratra ny fiara rery dada. Ka efa ino lohan'le zaza. Teraka hoa. Ataovy matotra. Tonga zafikeloko. Oe. Teraka faniry. Faniry. Tena marary iny Fa manino ianao? Dada. Faniry Faniry hoa. Faniry. Samy salama an'ireny sy ny zaza ry dada sy ny avo. Zany. Arapaintsika efa nahazo voninkazo mafatifaty be. Ndry Vavikely nga? eto Vavikely ohatran'ireny. Angatsy efa hitanareo izany fony izy latsaka tao anaty fiara iny. Nga moa dia misy fotoana nijerena an'izany tsony ry dimby. Efa nikoropaka loatra izy dada nahita ny faniriny tambositra dia tsy nandrara azy mahalana mahavavy ny zaza tsony. Ay ve. Fa efa azo vangina aloha izy mianaka. Efa te ahita be amin'ny fanirisiny zaza mantsy izay. efa tena tsy andro mihitsy Efa haiko tsara. Andao nareo manaraka mandeha ascenseur sika fa any amin'ny ray anafatelo no misy ny samborany faniry sy ny zazakely. Esorotany hoa io zaza io fa tsy tiako. Nareo ve tsy teneniny? fa lasa dala ve le kalakely ty zaza kely mitady nono dia ifika ao mafoatran'izany. Jereo ange ny tarehany raha tsy mivoaramena be le mimpianao tamin'ny fialan-tananao teo tsy misy saina mihitsy ianao. Andraso mihitsy aloha esoriko le zaza sao dia aratra eo ka. Tena tsy atokisako le kalavavy ty. Ataovy atao anaty berceau ato izy rehefa tsy ilainy reniny. Tiavinay foana na ilikilikin-dry aza. Ary aza mitomany tsomo bisikely.
fa meny dada tovavondronao ny zazany zaza vao teraka ndre avy eo tsy noho le ratsy sain'io ihany akorony mahavelona. Raha zanareo tonga dia avoaka n'ity chambre ty ny zazakely iny fa raha zany tafatsangana eto ampandriny eto avy tekendaika io ny sady seporika amin'ny ondana de efa miteny azay fa ny zazany naninona anao ny tadiavinao vonoana so efa tsy anao tsony ary io miteny io fa ny demoni zay filazanareo azy tsy ahoako fa tsotra fotsiny ny ahy aza-panatonina akory le mpanoto vintany iny fa mampangotika ny kiboko zaranareo azy iny naterako fa tsy nentiko namono tena tsy mahatehijery akory ty tareny fa mahasoso patsalany diky misaory ianao an'Andriamanitra fa mbola tsy salama faranatanjaka ianao efa naondrika tary angabony tary ataovy miletsika ao andohanao fa naraisinao tahaka amin'ny fahavalonao azy io zazy io de tsy azonao kisehana mandrakizay ny raha mampifaningo sanareo zanakao foana io mety tsy olatsy fatapototra ny rainy fa ny reny de enao ary asa be moralina fa makadilo sofina mandreraka raha io ny tsy aritrareo de entoany fa tsy asiko nenina akory sady ninninona lazainareo eo de tsy hanova amin'ny fihevitra zany alako io j'en suis dégoûté mazava voray zay ekena na de mampalahelo aza ary aza mitabatabatsony fa rehatra rehandala tsara ry ny vazavazanao bediny mazoreto tsika amin'ny farany ohatriny hoe mba misy raharaiko an'izany satria rehefa ny asanao voakitikitika de hainao ny miaro azy fa rehefa ifaniriny be voka mpanolona de maika rinareo menakavy miteny hoe aza esorina inona koa zao nidiran'izany amin'le teniko teo tsy misy idirany fa mba tiako lentika ao an-tsainareo fotsiny hoe mahaletrany fandidididinareo ny fiainako bataony zaza de andao ivoaka ary dimby sy ny avo tsy te hikasy tanana olona marefa ato de ho hitanao tsara koa fa tsy mandrara zany momba anao zany tsony ninina mazo anao nesy lasa fa eo ianao zay ny andrefa tezitry dada tsy misy filtre mihitsy ny vava andrefa de mitrifatrifana be ohatran'inona tsy ahoako ary lasa koa nareo mivady mivoakany fa tsy misy atoriko ny olona efa marary mbola ilambaniny ihany fa vehivavy inona rety aza korontanina ntsony izy reto marina fa mahatezitra be le vava ataony fa amin'ny mahavehivavy ahy de mezaka mipetraka eo amin'ny toerany ahy mety mitamberinao an-tsainy daholo ny erisetra ara-nofina azo azy vao mijery an'izazy io izy de mety zay ny tsy hitiavany an'io aleo amin'izay izy anoho ny fianarany fa tanjona hafa no irinontratrarina fa tsy niana be an'io zazy velively zay zaza ray koa ve nefa de tsy ho vitatsika milany renina inge ho zazy io ry ny avo marina fa niterena izy nitondra an'io fa na izany kosa aza na ny anaran'io aza nge mbola baraingo zao tsy afeniko anareo mivady aloha fa tena kivy ahy tsy napoziko ifaniry no havitanidika zanaka ohatran'izao fidino an'io zazy io angano tonga teto tany tsy fidinao azy saingy tsy fidino any faniry koa no voaolana ry dada noho izany zay vahaolana tadiavina de aza fongarina tsony reny fa iny fa lasa manao alereo tory fotsiny tsika iza no hitaizan'io zazy io aiza izy no apetraka de iza no atao anarany ka tsy maintsy hoe za moa nitaiza azy satria zany ray beniko ao ambon'ny rianao aminay sy faniry izy zany nipetraka de ho hita mifaniry ao foana nefa izy raha izany teny dady zany notanterahana ka zay izy azy zany efa tsy taiza fa renin-jaza ao anaty kopinaterana fotsiny ko mbola inona ihany ny olany sady rehefa tsy mazaka kory anga izy de mahazo mandeha fa tsy aritra ny kaprisiny eto foana aza manao an'izany ianao ry dada zanakao foana nge iny na adalana endry sady averiko foana fa fanapaha-kevitra noraisinareo ny nahatonga an'izao olana izao noho izany samy mitsinjan'izay nafafiny tsy manome tsinon'izaniza raha mitena izany fa mampatsiahanareo fotsiny ny andraikitra tokony horaisinareo nareo raha teo ny loham-pianakaviana atao amin'ity fianakaviantsika ity eny mariny zany teniny avo zany aleo rehefa mifanampinampy eo tsika amin'ny fitaizana an'io zazy io zay zaza anankiray koa ve de tsy ho vitatsika mikarakara azy zay manso iza tokoa aloha zany no ataontsika anarany mila anarana fiantsoana azy mantsy io fa tsy afaka ho velombelomina sala amin'ny akoho fotsiny izahoany kina atao anarany riry voninkazo kely ny dada toa
Raha zao endrikendrikindriko zao aloha dia anarana marikivy no mety amindry. Ohatra hoe calcium na vitamine na Solivox na tsaiko. Sahoana ozy nareo? Mba hajanony eny am-paosy ho any mahadokotera rehefa resaka tsy misy hidirany fa tsy ny zazamena vava no ampitovianao amin'ny zavatra kiboribory. Mba vazivazy reny anafy ianao koa dia efa makapo ery. Ianao izany foana. Sady maninona koa nefa izany? Original be ne izany satria tsy mbola misy mpanany. Mba ataovy anarana mitondra herijika fa tsy ohatran'izany. Ohatra hoe imanjopika na taratra na fahazavana. Izany zao tsara be. Manjelatra loatra izany ranona. Mety izany fenao ny tsy zatra e. Lasa mazavaly io raha ataonao an'izany ny anarany ry ny avo a. Marenina rehefa makadilo e. Anaran-jazaviko edina hevitra be ohatran'izany. Sady tsy manjopika no tsy taratra no tsy fahazavana no tsy jiro kapoka fa imendrika. Mendrika? Mendrika? Eny e, imendrika. Mendrika ho tiavina. Ary tondra ny anarako izy satria taranako. Ary tiako natony ahoana ny fomba nazona azy. Tsara kosa. Tatabe? Jereny tatabe ngety e? Misy inona indray ry mendrika? Miazakazaka ohatran'ireny enjehany babakoto ireny tindry. Inona indray zao ny atananao iny ka? Bulletin ty tatabe. Ty bulletin? Ena hoa. Zany nahazo laharana voalohany tao am-pianarana tamin'ilay examen nataonay farany teo. Première de la classe. 15 de moyenne. Dia tsy misy execo wow, tsara be zany. Sady nahazo fanomezana tsara be tany amin'ny mamerangary tatabe. Fanomezana inona no azonao tany anaka? Asina dia stylo 12 couleur. Zany? Mahafinaritra kosa zany a. Arabaina zany ndriko. Faly be dadabe mary an'izany. Ny faniriako zao dia mba azo 12 de moyenne ny mihoatra amin'izay ianao amin'ny examen final. Fa tsy mbola merina classe de 4e mafanitelo indray. Sady masera tsy andray anao tsony raha mbola amin'ny triple ianao Haiko tsara tatabe azo matahotra tatabe fa tsy maintsy mifindra 3e amin'izay amin'ity taona ity. Mahatoky anao ary mendrika. Dia ahoana zany natao aloha e? Anao arosage kely zany tsika. Sa tsy asiana fety kely zany première de la classe zany? Asianako. Za kosa ve efa niezaka be dia. Mianta. Eo rehefa asiana fomba vazivazy ny dadabe zany Ty, indra. Raisy ty voly ty dia ndana mividy mofo mameny amin'ny tsena ny Tony Avo. Dia ataovanao rery fa za tsy dia mavoa an'ireny zavamamy reny. Ok tabe. Sady za efa ela be tsy nihinana gâteau andeha vidy an'izay vetivety ary aloha Ary aza miazakazaka ohatran'io moa fa enjereo angenao e. Moramora Kay, le ty neny hanomboka indray le vao lavo be tsy misy jiro ty. Azafady nena. Tena mifona. Tondra ngaty mandreraka mihitsy Jereo raha tsy nakapoka be tamin'ny tany le ordi portable. Mba fantatry indry moa hoe ohatrinona ny vidianako anio. Ka tsy fananiko angawa izy teo. Maika be fotsiny ahoana ansena dia zany. Maika amin'inona? Ataoko mihina mifaty indrindry raha tsy velona tsony io dia efa miteny zay Dia inona indray sao le mampitomany? Vavy be efa tonga fotoana io tony mbola be koretaka ihany. Mba mahalala menatra fa sady efa badra no mbola mihevitena ho zazakely. Tsy misy ilana ny tony mihitsy. Faniry mba mangina anao. Ataoko ihany nitsiditra lalana amin'ny sy famalinareo mianaka fa ny vavanao kosa efa tafahoatra loatra Fa tsy mahay mihitsy ve anao ty raha tsy manivaiva ny zanakao toy izany Ka zany sahazany daika raha papany
Tsy dia misy ilana azy loatra fa déchet public. Mbola mitenena farina ihany ianao hoe vonoako eo anao a. Iza koa no matahotra an'izay voninao. Amin'ity ratsan-tanana efa miepaka. Imezako fotsiny. Mendrika. Dana vidio mofomamy dia eny amin'ny tsenany nenitony avy ianao mihinana anazy. Dia mba manampinampy azy ao tsenany ao aloha ianao fa neny sy dada be mbola resaka. Zany a. Dia efa fao eo ranomasonao rehefa mivoaka ny so akorain'ny ankizy any ivelany ihany indray hoe bongo maso lava. Ia tompoko. Dia idio tsara koa ny vavahady rehefa mivoaka ianao a. Ia. Zao no izy rifaniry a. Atao farany androany ny fitabatabanao an'iny zanakao iny raha tsy tianao ny ipetahany ty totondroko ty eny amin'ny takolakao. Na miepaka sy fehinkitro azy ty, direkta kely ny ray nitselatra dia ampiapatrapatra anao ry kiala kely ty a. Ohatray? Fa iza loatra ny devolo mikotrika fahalalana ao anatin'ny lohanao no efa 14 taona ty aoriana mbola tsy misokatra amin'iny zanakao iny foana ny fonao e. Efa tsy manakorotana an'izay fiainanao any izy. Tsy mitaky aminao na dia ariary aza. Efa tsy natao sakana ho an'ny fahombiazanao ny fisiny, nefa dia mbola mahita hirika hitenenana raha tsy azo foana ianao. Tena tsy azoko mihitsy ka. Tsy misy devoly fa mahalerjika fotsiny tsotra izao mahita azy ry dada. Vao mibanjina azy fotsiny dia te hanongotra ny masony, te hanapaka ny lelany, te hanasola ny lohany. Mampitehigety be amin'ny kiraro lava loha ny fitombenany. Andray? Mbola ho atosiko atsy anaty tatatra rindra mifanehatra amiko amin'ny maizimaizina amin'izay tapaka ny tongony. Loza. Izao no lazaiko anao a. Faniry tsy niova ohatr'izay fa tsy hiova tsony ka aza manantena. Sady mba ianao hidirako ny efitrano fa mbola be dia be ny aza miandry ahy e. Engane ka tsy haninona ty ordi portable ty. Fa raha io koa no simba. Dia akepoko amin'ny rindra indray ny lohan'iny domavavy indra tonga eo. Tena kivy aminao ary zanako. Mampalahelo koa akindrery miendrika ka. Fa maninona zany mamanareo mamoaka morsa tsy milay amindry ohatr' izany foana e. Sao mba tsy mamandry kosa azy izy fa reny kely ohatra na tsy haiko. Dia asa lesy ry Diloa. Mety tsy reniko tokoa ngamba izy fa hoe niterena fotsiny hanoratra ny anarany tanaty kaopina aterahako matoa manao ahoatran'ireny. Eno a? Marary angela izay vava nataony ahy teo izay e. Zany a? Tena leo be amin'ny rivotra ho an-tranonao eo mihitsy aho. Tsy te hody antsony amba mariny. Rariny be le fihetsem-pondry saingy le tsody aloha tsy vahaola zany ry seria. Vao maiky ndry be dia amin'izany. Ka efa hoe tsy te hody aho a. Ividy mofomamy ao amin'ny tsenan'ny entoanareo nge ny voandry ny trano teo dia nampy azy ao an-tsenany fa tsy araka hitaingy tamboho amiko aty andrefa tanàna ty. Zany indray vokizy mabe amin'izany raha fantatriny ao ambovonareo hoe lasa ty amiko aty ndry. Dana aloha mody ho a. Tsy lety. Roanla zany andikany. Tsy mandroaka fa misoroka ndry tsy ho bedika. Dana mody dia raha pitso avy amin'ny bosy indray ndry tsy hainaiko ao moto eo vavadin'ny kolejy Masery. Dia mampiaraka kely any Koroseny tsika avy eo. Ka hoana, mety? Tsy maintsy ekena moa izany na tsy satry azako. Zay indray le mila vaniny a. Mampite hanongo mafy mihitsy ny ndrity rehefa mimonjomonjo ohatran'izao e. Zaza tsongona mafy ohatran'izany fa marary a. Ka be dongo tsinona ka. Kely koa ty a. Io ary fa tsy ataoko tsony e. Ao fa fenoko safosafo be ndry raha pitso dia ataoko daholo izay tiandry rehetra. Sady hitondrako tsakotsako be dia be amin'izay tsy mahatsiarinao na rehefa any ambay akany. Zany mory papozy kely Dilan o. Fa tsy nandalo tao an-tsena hoany mendrika ary ny avo a. Zaniko. Ividy mofomamy sy hanampy anao an-tsena ngeny ny voany teo e. Arivariva tamin'ny 5 teo izy nivoaka tany. Zaho ny hevitra hoe hiaraka hodinareo mianaka. Tsy nandalo tao amiko zany re izy ry dada. Vao avy nanidin-tsena mihitsy azy za io. Somba tsena hafa ohatra ny nalehany dia izay no mahela fidiana azy. Dia amin'ny fito latsaka mbola tsy niverina. Tena tsy hitako izay havaly anao ry dada. Na za koa aza mba hidina mandre an'izany teninao zany nge.
Napakalalan-draha mihitsy le karakely iny a. Mendrika. Fa taiza ianao anaka an'izao vao miverina. Ka dadabe. Ry kosa ki tena manao izay ampitebiteby olona. Efa maizina ve ki ny andro vao miditra ny vavahady nareo? Ka tsy zany angeriny anto fa taiza nefa ndry e. Ay, tonga sahady ny sipany sasany. Bravo. Ka tsy nitaingy tambony araka tamin'ny Dilo indray zao io matoa maizina vao mahita varavarana. Iza indray koa ty Dilo? Le bandigena be manao débardeur iny foanako. Le zanako tompoko lahy teo odoro mpivarotra charbon. Sa tsy fantatrareo koa hoe piakolita be kialakely io sy ny bandiny. Se, mino mihitsy afa tany no mitokona matoa maisim-pody. Sady efa matetika mihitsy reo nitazako mifampitositosy ery amin'le tamboho gasy ery andrefandrefa eny ery fa za fotsiny ny tsy te hiteny. I Dilon lava be ve izany lazaindrizana ry faniry a? Fa misy Dilon ankoatran'iny anga eto an-tanànantsika eto e. Ataovy matotra. Tsy lambo be angehina ry mendrika e. Dia tsy matahotra ve ndry mifanerasera amin'iny? Ny ponina eto amintsika eto aza matahotra n'iny daholo. Ka iny ny namany razoba. Aleo ampahafantariko anareo mianaka fa nareo mantsy ohatry ny taramasinina be zany. Toa za tsy mijana ato an-trano indray ny maharaka le fiainan'io jiovavy io no nareo ko. Tena marina ve zany lazay mamanareo zany ry mendrika? Valio afa tsy lozanao mifokifoky eo fotsiny e. Tompoko. Lozaray lozaroa tsy nampoziko. Efa nigatra nge iny tovolahy iny ry mendrika e. Tsy misy tsy mahalala an'izany ny poniny eto Androhibe. Ny sambory ny zandarma tao an-tranony tao iny tamin'ny roa taona lasa fa tratra ny varotra rongony dia nidoboka ponza herintaona. Aolan'iny any amin'ny mangingina any ry fa ataovy tsara. Ka reny no mitovy amindry ny afo a. Ski se ressemble ça semble ozy ny vazaha. Hiteny foana le mahataranaka olon-dratsy azy na dia efa kikisana mikirofodrofotra aza ny mahajio lafirazana anazy. Marenina koa le reny adaly ty e. Vao misy riranana kely dia mitifitifotra foana. Rehefa tsy hainao ny mandanjalanja ny teny alokon'ny vavanao a dia aza ny teny akory fa manafotoana. Efa impiry amin'ny teny anao mbola ataonao ihany. Ka zava-marina ny lazaiko. Ka na marina na tsy marina mba havadi-badio impito ny lela vao milopeo e. Sala amin'ny fikopahana afo ny entony ny diplôma. Tsy misy maha-manam-pahaizana anao mihitsy ny fomba fanehoan-kevitra ao. Lasindry misasa dia makany any efitrano indrindra mendrika. Dia andraso any afa mbola ifampidinika tsara tsika rehefa avy eo. Ihany dadabe a. Enao kosa ry faniry a. Azy idiranao tsony ny resaka efa mandrera-tsaina be. Eno ae. Aro foana ny zaza ratsy taiza. Toza milaza marina indray ranga nomenareo tsiniko. Amin'ny manaraka, rehefa tsy tianareo nidirako amin'ny resaka reo dia aza atao eny ny sofiko. Fa zara mbola mandre tsy maintsy mikarate vava. Mazava tsara angamba izay. Tena tezitra be amiko dadabe. Tsy mbola ny vazavaza ohatran'ireny mihitsy izy hatramin'izay nalalako azy. Aza hitako ka ho levileveny toy ny fataony eny koa rehefa avy eo. Milaza mbola hiresaka amiko mantsy izy. Efa mila tsy ho zaka-tsony izy ity ka. Marina tsy efa mandresatra taim-bava mihitsy ny vavako. Mizay ary. Mazo miditra avy eo. Mandrosoa dadabe a. Ome Sezary aloha ipetrahako e. Io e. Io araiky ny latabatra io. Ok. Bon, mila miresaka kely tsika ry mendrika. Araiza pretina mafy ohatran'io iny ondan'iny fa za nge tsy haninanao e. Mipetraha eto amin'ny sisym-pandriny eto dia no masoko jerena fa tsy mendrikondrika eo. Mba fantatrao ve zavatra tsy nety nataonao ry mendrika? Fantatrao moa fa tsy tsara ho an'ny zazavavy ny renireny any ivelany any amin'ny andro efa maizina. Fantatro tompoko. Fantatrao fa maninona no mbola nataonao?
Amin'izay tsy izay toerana nanirahana anao no nandehananao fa ny fampitaritarika tamina tovolahy izay zokony malavitra be. Ka Tsy mitomany eo Tsy fotoana ny fikoretahana zao fa lera ny fifanazavana. Fa io ranomasonao io. Fona dadabe Mendrika. Tsy mandraranao tsy hanana namana fa mba fidividio ihany sy azo itokisana. Be dia be ny ankizy mitovy taona aminao io tantananantsika eto. Amin'ireny ny safidy fa azabandy be efa nigadra ny petapetahana. Miraha midrikamban'ireny zao mba ankizy mipetrapetraka sady motina. No biaziny ray aman-dreny no zazaheny ireny ka tsy hampianadratsy anao mihitsy. Ka efa namana tamindreny angery dadabe fa nitady somama mihitsy nandraratsy anatokatona andrareo tsony. Raha nakolon-dratsony aka mety mandova ny toetra ratsy ny raiko. Ratsy no be dada somama andreny. Zany ve anaka? Ie. Sady neny mihitsy no nanaparitaka an'izany teto tanànantsika teto hoe zaza azo tamin'ny fanolanana hony dia izany vao maika tsy hitiavan'ny olona. Ndray koa zany atao mifaniry Sary dadabe izay tombontsoa manao an'izany Diloy zao tsy mba nanositosika teto tanànantsika teto. Sady mahatsapa tsara ny zavatra iainako. Izay nahatonga mahatoko be azy. Sady mila olona izarako an'izay mahavesatra tao anaty kokoa ane Rehefa tsy misy ty ihany olona dia izay manaiko ho namako no tsy maintsy ho tiaviko. Fa zanga tsy azonao inamanana ka. Maninona ny tsy tantarainao anazy marary anao? Sa za tsy atokisanao? Ka dadabe sahiranao fonako. Tsy mba manam-potoana iresahana amiko mihitsy fa raha tsy mamaky gazety eo an-davarangana dadabe dia manao fanorona ny ivelany ihany miaraka amin'ilay namanao fotsy volo be dia be ireny. Zany anga midika hoe tsy manam-potoana ho anao Aso. Zao no teneniko aminao ry mendrika. Na roviana no ilanao anahy dia eto foana. Raha mbola velona koa dia azonao antonona foana na maraina na atoandro na hariva na alimbe. Azonao izarana izay mafaly sy mampalahelo anao rehetra. Enina dia resaka saropady aza. Raha tsy ohatsony indray dia mbola manana ny dadatody 5 sy neny tony avy ianao. Azo neny mba ahoana? Mamanareo izany aza sainina kory anaka. Tadio fa misy fotoana ny zavatra rehetra. Haiko fa mila azy ianao saingy tsy terena ny fitiavana. Ataovy tony tsy misy izy aloha dia tapeno ny sofina rehefa tsy te handreny tabatabana ianao. Fa tsy zany no atao nandratra fo. Eny dia aza miarakaraka amin'izany Dilo zany tsoa moa fa mahasositra Sady ianao tovavy mba fatifaty kely io tsy hamenatra ny tiaraha mihitsy ny anararoatra ny fahatsoranao. Azonao ve zany Eny dadabe azoko tsara. Eny tsara amin'izay ary ny zanaka dadabe dia tsy mahadiditra tsony Eno Okey, arindana piretiny fa andro sakafo ralina tsika. Tonga dia andrahoiny vary fa ny laoka zany any ande azy. Okey dabe. Dia ahoana indray zany ilay fotoana miaraka amin'ny Dilo? Tsy maintsy mitady excuse voana raha-pitsy fa tezitra eo iny raha vao tsy mandeha ka. Tiany kofretin-driry malala. Raha mbola nondry dia misy aory tato anaty kofra moto ato. Dia misy mofo komposé koa. Merci chérie. Tsisy soranjy zany Ary ianao nga tsy henana? Tsy kefina tsony avy efa voky be. Vao mibanjina ny endrikindry fotsiny angery miendrika dia efa ikina ny vavoniko Anomboka indray ianao Kozimo zaniko. Za marina angelesika saika tsy tafavoaka androany Aiza, fa nisy inona indray? Ka bety be aho maly le maizina be vao tavodika. Kozy Sady nanapatra ny vavabe ny tao indray raha mamany. Nga? Zarany koa aza moa misy tabatabana ako. Nentoanay koa nanampisira be dia vao maika ny tambaran'izy rehetra. Krima be zany roneny Fa fantatro mamanay marina angelesy hoe miaraka tsika selahy Ozy? Fa taiza koa ny nakibombofonareo an'izany? Dia tsy haiko lesy fa za koa aza mbagaga. Possible nisy nitatotra tany amin'ny tany zany ny kilina teto amin'ny zonako.
be paparantsika onge ty amintsika ty ry serie. Mila mitandrina tsara tsika asindriny dika an'izany raha mbola te hisipasipa. Sady dadabe anay efa nandrara tsy araka milatsony a. Ohatray ho ari-bainina be volofotsy. Fa maninona kosa ny derarana ifankatia ankizy e. Ka ankizy mitovitovy taona amiko ny tokony hinamanako fa tsy bandy be ohatranao e. Niesy roapolo taona kosa ve de ngeze. Efa nahita fiainana fotsiny efa tsy mbola grand be zany. De mbola any aninao ihany. Ka zany koa aza ve tsy ampikakakaka be. Io rehefa mba vazivaziko zany as. Ndreko tonga de frustré be ohatrin'inona. Tsy ampikalainga ny sary-bakoloko. Sainjay re midongodongy. Eo ary fa fihiniko mafy be malalako sady fenoko biso be. De aza monjomonjo tron falahany koa io molitra kely ray tanany io a. Ary aza misakorokorika fa manana trolaka. Hitandre tsy mpanasalamy retsy angatsika e. Si, ale jery any zay jery fa mpifankatia ve tsy fa malifaly. Anao koa. Taraiky fidina indray nge ny zavikelonareo zany ra papany e. Fa mifiry moa zany izy iny no mirava rehefa alarobia hariva ohatr'izao. Koa amin'ny 10 hariva ihany. Manao devoir de groupe matsizy matetika rehefa alarobia hariva ohatr'izao. De inona ny atao amin'izany devoir de groupe zany onika? Miaraka manao devoir amin'ny mpiara-mianatra e. Ahoana koa ary zany fanontanianao zany. Omeny mpampianatra tasy zareo de mifampizara ho ekipa. De manao exposé na recherche na projet avy eo. Sanareo tsy mba nanao an'izany tamin'ny mbola nianatra? De manao an'izany foana zany ry mendrika isan-kerinandro raha azoko tsara. De modialina foana rehefa alarobia. Matetika ozy ato aminao fa tsy isaka alarobia e. De alinalina toy izao foana izy vao mody rehefa misy an'izay devoir iarahan'ny mpiara-mianatra manao zay. Mahagaga zany. Tsy azoko mihitsy ange zany nampidobla 4e mankialy iny raha ohatr'izany tokoa ny ritma ny any amin'ny kolejin-dry Maserany e. Tsy tokony hahy aza ve izy? Sao mba zavatra hafa kosa aza ny ataony amin'le devoir de groupe fa tsy fianarany e. Ohatra hoe manao kisarisary dada sy neny. So de mba heverinao fa sekoly tsy misy dikany aza ny sekoly mpononako ampianatra kisarisary dada sy neny. Sady mba matokio aho ianao aniny zanako iny fa tsy izay zavatra ataony rehetra de tsongo lohanao daholo. Ka mahalasa ny saiko le miraha valonako. Amin'izay zaza tsy ampitoana. Tsy misy mpanatitra akory amin'io nefa de ampiravan'alina. Tonga dadabe o. Nzay nenao a. Quand on parle du Louveteau. Bonsoir neny. Bonne nuit hoe fa tsy bonsoir e. Tsy hitandringa io volana feno manana be any ivelany io. Sa tsy atoranareo zany any ampianarana hoe rehefa alina de bonne nuit. Eny e. Mba ampiasao ihany io koko io fa tsy efa lany andro nampitombo fahaizana amin'ny fanaovana devoir de groupe. Mbola dondrona ihany. Andeha laivo ny visy sy ny sotro de mba atao eto ambola latabatra eto ny vary sy ny loaka ho loarana famakiatory. Eny ary tompoko. Mba avelao kosa izy aloha miatraka ny kitapony vao manao an'izany faniry a. Zaza vao tonga avy nianatra de sairanonao sahady. Ny arina akanjony aza mbola tsy niala teny akodiny. De soloy zany ny akanjo vao mandeha any an-dakozia. Tsy zavatra sarotra zany. 10 minitra ihany koa no manao an'izany fa tsy milentika andray a. Yo. Miverena kely ianao aty ry mendrika azafady. Fa misy inona dadabe? Ino io menamena be amin'ny tendanao io? Mitodia inga ianao aty. Tena traty ambany sofina feno. Fa ahoana zao ry mendrika? Fa nga ianao tsy avy any ampianarana e? Fizany nanao an'io? Lalin'ny biby re io dadabe a. Ny alika taty ambanin'ny hazo manga taty a tamin'ny atoandro de nilatsahan'ny fanday. Fanday inona koa no navita an'izao e? Olona ny nanao an'io fa tsy fanday anao zany. Mihevitra anao bado mihitsy mantsy anao ty a? Niese le devoir de groupe e.
Nampesony zavy kelikely tiana indray raha papany. Efa napoziko mihitsy zao fa taizako ny sekoly ampody alina izany. Tena manjeraka mihitsy. Raha za ianao tonga dia idina ry amin'ny dosy ary io dia tondrahana amin'ny rano mangatsiaka amin'izay misava tsara ny ditrany. Sady tsy vita mahaditra fa mbola mandanga fatika io. Nena. Maditra mihitsy. Azaroitina martiny amin'izao. Sasany ty tsara iny e. Mbola nitsongoko mafy koa ty ravitsofina zara fa mikopakopa tsy mba mihaino fananarana Faniry aoka zay. Maletra anakaka. Fa inona no ampitapitapanareo ato ambony rihana ato e? Manaitra ny zaza matoranga nareo a. Zao ny fondray ny zanakay vao nampatorin'ny avy ao ambany rihanao. Io indray ny ianao ry Dimby a. Nanao valsa tamin'ny voay tany ivelan'ny tany dia lany mosy tsetse. Feno tasimena ny tendany. Ny tarehany maimborora. Voamaly ny bebe sy ny dada dia androany izy dia efa nanota indray. Ombo ihany io fa mandoto tanàna fotsiny. Ha? Ahoana izany ry mendrika? Dada toa. Ary naninona koa ty dada? Fanina be. Mavesatra be ny atoko. Dada? Fa nanino dada? Tena miakatra toso-dà indray io ry Faniry a. Nareo koa nge manao an'izay tsy asalama azy mihitsy e. Dada, fa manino ianao? Dada ho aho. Dada be a. Faniry a. Mendrika. Marary. Andraso mihitsy aloha aka ny trousse de soins ko anaty fiara. Tsy maintsy hamoaka razy indray izany fa tena tavelany le izy. Zao a, ambeninareo mianakeo aloha izy mandra-piveriko fa vetivety fotsiny Dada be a. Fonarana parary ianao. Ao fa tsy aditra intsony a. Ao fa tsy aditra intsony aho a. Raha sany ohatrandry tonga dia roviko ny kitapoko dia lasa mandeha fa tsy mikasikasika azy intsony. Efa ndry ihany na tonga an'izao. Aza manao an'izany Faniry velao izy. Raha isy io kitapondry eo dia ale mandeha. Ary amin'ny faravarana ambadika ary mivoaka fa tsy eto. So mifanena amin'ny Dimby eo amin'ny porte principale io. Neny a. Tsy fialokalofa mako rela ny tranonay kala. Rehefa malailay mividiana atao lakatsaka ikokorana lamosina fa tsy aty an-tranonay ny manintsana parasy. Lasa wa. Bon débarras. Mendrika. Kay. Zay dia tafaverina. Efa nanahoana izy ato? Io izy mitaraina marary foana sady midelira be mihitsy. Dimby mendrika. Eo aloha tonga dia tsondromina ianao ry dada. Dia aza enjanina be le tanana moa fa manjary tapaka amin'ny fanjaitra e. Mendrika wa. Ao fa kely sisy e. Zay. Aza mitomany kiry malala fa inandray ary ty biramasy be tisy. Oka moy e. Toniva zavatra tsisy tika an'izany avokoa ka atao ampalahelo. Fa tsy misy tika nahoana koa. Eda fa tsisy tika anka. Ndroa mamako tao an-trano ve dia tsy misy tika an'izany aminao. Mba fomba fiteny fotsiny indray ny afa-tsy manamaivana ny olandria. Ary eo fa fako ny ranomasindry fa manjary simba le tare pisipisy kely. Raha tsy nasiana ho an'ilay zavatra miramendreny koa nga ny tendako. Tsy be tindrolon-dehibe tao aminay mihitsy.
Izany olona tsy manana trano ipetrahana intsony. Saleo re zareo androakandriana fa ndry manana ny bilan be ao fa za eto foana ikarakara ndry rehefa tsy mila andretsony mibofinareo. Ary so reny kitapo mabendry iny fa milanja zoga foana nefa efa ato trano enjana. Tetonio am'izay fo ngalana rano. Ao ary bizo rehefa tsy sotro rano respiration kely aingana alefa fa zay ahay. Ary mandre am'izay atao parafareto za malalako zany dia mangalaina tsara ka. Maso mijanona ato amiko londry izany mandrapilamy many any ambovonareo. Ary za matahotra fa ho fenoko fitiavana tsara ndry androany sy rapity so mandrakizay. Ary sory am'izay ny kapa de efa fao ny tongotra de etsy finiko mafy ndry fa efa lasa dala ve ndry fanitry tovavy kely iny de navela ndry renireny any velany any amin'ity andro alina. Ary hitako angany tsy nahatsikaritra ny mendrika ny vezivezy teo mihitsy. Ay tsy tato atrano izy zany no maly fa noroahany ty vehivavy ty. De raha misy manolana any izy zao de ahoana? Iza koa ary ny anolana azy ihany. Sady rehefa tsy natory tato amintsika ve izy tsy atory any amin'ny sipany. Fa raha any amin'ny sipany izy zany de tsy atahorana isy anararoatra. Zao vao maika mahazo vahana ny ambody. Reny hafahafa mihitsy nareo ka. Ary mba mitenena mora fa mingonongonona be dadaka. Za raha izy nahita torokely fa tsy nikipy mihitsy anga io alle. Ka ndry tsy misaina de tsy maintsy miteny Mangina hoa. Aleo fa jereko any amin'ny diloany izy aveo alohan'ny andehanako hiasa. Manatitra azy mody aho zany vao mamonjy birao. Mendrika. Sady le rangaty ohatra midelira miantsoantso ny anarany foana. Azafo kely niniko. Kininy ndreny tsy misaina mankala fahataniny zanako ndry. Vao raiko zay fa aza verimberina tsoniko sady olako samy reriko ny momba anay sy mendrika ka aza hitikidirana. Rehefa mody eo fotsiny izy dia ataovy ampy anareo zay faza be sy histoire. Tapitra la discussion est close. Bonjour chérie mon amour. Natory tsara ve malalako tsy nanofy teo anilan'ny prince charmant mihitsy. Baika. Ary aza fampikazikazika fa makamo be. Ohatray? Fa ino ny tiananjo? Tirany demonga ty sanoana. Tsy mesora ho afa matikitika be ianao. Fa hoany? Raha naposiko toreno ny zavatra ataonao atsy natory taty aminao mihitsy alina fa naleoko ny alika teny ambany tetezana. Tanararoatra matsiravina. Fangana neny nartony. Fitiavana daholo angeny tao ambadika reny fa tsy andrakandrana fotsiny akory ra manjakely. Za kosa aza aveo de iondakena foana fa tsy mba hitsemaka rehefa misy bozo. Makandoa ay ianao Ndriko ty to lalina ka. Tsy efa ampy koa ve zay enim-bolana amin'ny fanaovana kalain-kalain'izay ry mendrika. Sady ndriko ngeny nangarom-biby andafa ka nitonantonana taty amiko taty. Nahoana ny bandany tsy anararotsy. Iananao tsony afa mangina. Sey Sady andeha hivoaka ny atokotany any afa manepitra be ny fofombavanao. Ny trano azonao efa tery be mbola tsy manaja fahadiovana ihany koa ianao. Maninona zao raha mba hoe ny borosy nify maraina. Za mifasahasahiny ty kiala kely ty. Ay akapako fa tsy. Odorany eto amin'ny farany marina mafy. De mba rio any atokotany any re io po io rehefa hivoaka ndry masisy be le pipi mialinandro. Ary mba hitoy tsara mibokotra akanjo rehefa mivoaka ny ivelany any fa mahasarym-pisaina ny olona ty fianjakanjahandry ity. Travona. Oay. Neny. Fa maninona ty ianao? Lasa alaivo ny kitapo de andao mody. Aingana. Alaivo ny entana ho de andao andeha. Mazafy zay. Raha navaly manjaka. Tsara fa tompoko vavy ary hoe velona mandra-pahafaty. Samy fofony te. Tsy torany vava maimbo ny ty tato ve io zanako io alina.
Ary ataovy any efitranon-dry ihany io kitapon-dry io dia ndany-dry mahandro vao makao any efitranon'ny dadabe fa manaraka be le fofonain'ny ankizinareo. Izany tompoko. Dia sasao tsara koa ny volon-dry fa sao mitahiry bibikely. Marina mafy tsy trano misy ao le trano azo natorianareo sy dilony teo. Sady tery no maimbo no mitongilana. Dia tsy mianatra aloha-ndry izany androany fa miambina ny dadabe Marary mantsy izy ao dia mila mpikarakara. Ny antony avy mbola sahirana amin'ny zanany vao teraka sy ny tsenam-barotrany dia tsy azo sahiranina loatra. Raha misy zavatra tsy azon-dry fotsiny amin'ilay fatra-panafody anaty ordonnance dia afaka manontany azy any an-tsena-dry. Okey neny. Zasy tatatodimby arivariva ohatry ny mahazatra ihany vao mody eo. Dia tandreminy ray tsy hanao ditraditra mpiakatra ny tosidra ny dadabe eo fa ataoko mahitindry Voray tompoko. Bon, tia misy vola ataondry goûter dia endre tsara mba ho salama lalandavy dadabe. Azondry ve zany? Azoko tsara ka. Zay fa lasa Oay, saika adiniko. Momba le sipandry maimbo vava be iny. Aza mana teny nahita ny intsony fa hotorika ino ary tsy maintsy higadra. Tsy tiako ny any olona manarara oatra zaza tsy ampitaona ohatry reny. Fonjany sahaza ny satria olo tsy vanina. Ndry koa raha mbola hitako manao sipa dia miomana fa amboleko ery atokotany ery. Dinona zao mampimeandry amin'izany. Tsy misangy ange ary kala kely. Jetai à l'œil petite. Donc, faites très attention Mandehandehibe reto masoko reto sao mahita ny loha samangina dia anadinao fanirim-pitsongo-dia Mba tia ihany ka ity neniko ty fa moto mafy fotsiny. Maninona tsara? Ataoko rakitra ho aty goûter meniny aty fa tsy laniko fotsiny Mahazo to neny miasa dia soava miverina. Bonne journée. Tena matory be le dadabeako. Mizaka ny mafy mihitsy izy ty noho ny amiko. Miezaka miaro afoana izy eo anatrehany inona dia fantazao aza fa hoe tsy mety ny nataoko. Mamy loatra ny azo fitiavan-javokely. Na dia maditra tahaka ny inona aza dia mbola teny foana. Raha mba toy ny fitiavany ty raha ibeko ty mantsy ny fitiavany neny Zay angamba fa tena ho sambatra. Sambatra manana anao dadabe. Tiako be ianao. Mendrika. Dadabe. Manina nefa raha mitsilany ihany fa miakatra eo indraingy ny tosidra ny dadabe miverena matory aloha dia rehefa tsaratsara ianao dia miresaka ihany tsika. Tsy mandry an'izany amendrika. Tsy manam-potoana rarina fa mbola be dia be ny adidiny andrana. Indrindra ny mombanao. Eo aloha ambary kely notako fa ambany loatra. Dia tsy misy akinana mihitsy. Dia mipetraha ianao eto akaikiketo fa iresaka tsika. Ohatra aloha amboariko no ndany dadabe. Zay. Fa tsy ela be nefa tsika miresaka. Anjary bediny neny indray aho hoe mandresaka anao. Fa izahako afezina arak'izay tratrako izay tiako tenenina anao fa milohan'izay aloha omeo an'io rano amin'ny tavoahangy io fa mangaty dabe. Traso. Tiary dadabe sady efa nataoko feno tsara le verina andrarahana azy. Misaotra zanako. Tena maina be mihitsy ny tendako teo. Mbola ampina?
ampizay fa misaotra. Dia inavizay ary ilay tian-dadabe teny anamiko e. Mendrika. Taiza angahinao ny natory alina rehefa avy nindroany renonao tato an-trano? Tany amin'ny Dilon. Fa ahoana? Dia inona no nataonareo roa tany mandramaraina? Hafahafa kosa ny fanontanian-dadabe izany ka. Fa zava-dehibe aminao koa angamba mahafantatra an'izay zava-bitanay tany e. Ie, tena zava-dehibe mihitsy satria zany mpiay anao ato an-trano. Noho izany sarotiny amin'izay zavatra ataonao any ivelany any a. Nanao ny fanaony mpifankaty ray Angamba moa dia nisy azo nandaniana ny alina koatran'izay e. Maraina teo ny naka tany fa ratsy izany dia mety hoe mbola nialoka tany amin'ny sipako tany any andro any. Efa napoziko. Kivy amiko izao ianao e. Hita soritra be amin'ny endrika mantsy ilay fahatsopana tenana. Tena ketraka fa tsy vitany diso fanaterana fotsiny ra mendrika. Raha mba nohainy taiza tsara mantsy a, mety tsy nisy akory izao rehetra izao. Tokony mametsa-panontaniana amin'ny tena koa. Fa mety za mihitsy ny tsy mahay manabe ankizy matao ianao goragora. Tsy kosa e. Diso be zany vevitra dadabe izany. Za ve nanota dia ianao no tokony andiny tena. Avela ho baba ny vokatry ny nataoko fa ny amafisan-dohako ny mampaloto ny fitondran-tenako toy izao ry dadabe Dia mba niary tena ve izao ianao tamin'izany zavatra nataonareo sy Dilon izany sa dia nijoboka fotsiny? Niary tena ahoana fa tsy azoko. Mazava. Tsy niary tena izany ianao ny dikany e? Tsy nanisy andro koa? Nanisy andro amin'inona e? Ry tompo, fa oviana anao ny tonga fotoana farany. Rasy hoe 5 andro teo angamba izay e. Loza marina. Fa misy ina ary dadabe Manatony ianao any datatody 5 raha hariva rehefa tonga eo izy fa misy fanafody tokony omeny anao. Enganeka andaitra izay fanafody izay farasanatria tsy dia hiaraka ifafany kioany antsika mianakavy. Zay. Fo maika tsy azoko. Efa ny ahendro kosa mendrika atahorin'ilay nangalako azy tany amin'ny tranon'ny Dilon tamin'ny 2 volana lasa. Asa nanahatsapa tena tamin'ny ady soana izy fa sady tsy mahay boditsony tsy nandaingalainga ohatry ny fanaony taloha. Efa nigadra koa moa ilay gena ratsy mpanadala azy iny ka mety izay angamba ny nampipiripirina azy ato an-trano foana. Efa 2 volana tokoa matsy izay ny hidiny an-tany Maurienne ilay tsy valahary. Izao koa no mety amin'ny mendrika e. Sady zazavavy 17 taona izany amiko mbola kely loatra ka tsy tokony hanao lehilahy. Mba afaka baka ahy farafaharatsy ny vao manan'olo tiana. Fa ty endrika mendrika lasa atsatra be ty izao ny ohatry ny mampanahy. Salany hoe marary ty paosiny nefa. Sady ohatry ny tsitsikaritra narinary servieta hygienika tao anaty WC tsony mantsy kely tato ato. Dia sanatria ve ka ny asa hitako. Aleo asaina zahany dimby ihany izy aloha ka ohatra misy zavatra mahamahana ihany Mandrosoana reo ry dada sy faniry midira milanindalina dia mahazoto erany Misaotra le sy dimby mba katony kely ange varavaram-be ry ny avo. Aleo hito fa tsy tiako rehan'ny olona nivelany any resatsika. Rena moa fa imendrika. Eny ary chérie raha aloha idiko vetivety. Zay. Mipetra amin'izay ary ndre atao kaiky eto mety gaga angamba nareo amin'izao fivoriana tampotampoka izao raha ny fandaharam-potoanako mahazatra mantsy dia tokony rapitso maraina mihitsy aho vao tafody ety an-trano saingy zava-dehibe moa izy ity ka tsy
tiako ampiandrasina mihitsy. Ka leo tonga dia vatanina ny resaka. Fa resakinina loatra ny tiany lahy atao aminay dia entitra be ohatran'izao lary Dimby. Momba ny fahasalamako sa zavatra hafa? Tsy momba ny dada le izy ka. Aza matahotra dada. Saingy momba ny zanaka resantsika. Zanantsika iza? Belokely ve? Tsy misy idirany beloa re zany. Tsy zanantsika roa le izy fa zanaka bavy. Imendrika? Mendrika. Tonga dia vantany ry Dimby fa aza hodikodina ho tonga eo ihany kialakely iny sady efa ora firavana izao. Ka zao ary le izy. Nandefa ny mendrika anao fitiliana tany amin'ny hopitaly Esako faniry tamin'ny alatsinainy dia efa teatanako ty mivaly le fitiliana natao azy. Toy jajy mendrika ry zareo Ary raha ny kajikajy nataonay dia efa 2 volana eo izao ny jazo ao an-kibony. Maninona tsara ty? Fa ino ty lazainao ry Dimby? Kalma aloha nareo Nitony mihitsy aloha. Tsy anjary eto ty resaka ty raha misindotra daholo nareo menakavy. Efa nampoziko mihitsy zao zavatra izao ka. Reny ary ve moa no nataony dia tsy ho pozitif ny valin'ny teste? Kinona moa izany fa dia hananjafy afy sahady ianao ry dada. Fa angala izy tsy melona fanafody izy tamin'ireny fotoana ireny mbola bevoka ihany Za mihitsy angeny ny teny tamin'lahy hoe omeo izy fa nilaza tsy niary teny Nanome azy tokony ry dada Ary teo masoko mihitsy ny nanany an'ilay fanafody. Fa araka nefa nambarako foana dia tsy voatery andaitra 100% ny fanafody manakana ny atodinaina tsy ho voavoky. Ny siansa raha teo tsy vérité absolue. Fa rehefa misy valim-pikarohana vaovao dia miva manaraka an'izay ihany koa ny approche vérité. Ny azoko ambara dia mety nanahaka ny toe batany mamany ihany koa mendrika matoa mbola nisy le zaza. Le ty dia ahoana indray izany no atao ka? Atao ahoana ny hijery zazavavy 14 taona hitondra voaka ity? Ka eo indrindratsika izao ry dada. Ko inona moa izany fa tsy araklira hoe mivery indray ny fahiny. No mahasamy hafa azy fotsiny dia zaza 14 taona le resaka eto fa tsy ohatra tamin'ireny fotoana ireny. Raha za manokana aloha reto raha ohatra ka tsy misy fitraikana amin'ny fahasalamana ilay fitondrany voaka dia aleo tazomina ilay zaza. Mety ampidi-doza mantsy raha andray fanapahakevitra hafa ankoatran'izay nareo nefa tsy fantatra izay mety ho voka-dratsiny. Encore et encore les histoires efa nandeha. Ny voka-dratsiny ny voka loloatra aloha dia tsy maintsy isy foana na ho azono na tsiry ny avo Ary raha mitazona an'io izy dia tsy maintsy ila accompagnement pluridisciplinaire indrindra ara-medikaly. Tsy manana safidy ankoatran'izay koa nefa isika. Ary everiko foana fa ny aina mipetraka dia tsy hananantsika fahefana velively manala azy. Mazava ho azy. Karaha manome toky ange lafa tsy hampaninina mendrika le izy dia manaiky Fa raha sanatria kosa nafaka ny ainy dia aleo miditra amin'ilay safidy faharoa. Ary efa niova ange ry dada izany Fainy fahiny angasa nahita ny gidy ny fitezana zaza tsy nirina no mitady anaiky ny fanalan-jaza. Za aloha manaraka ny tenin'ny dada Sady raha tsy tianareo potika amin'ny fiainan'iny zaza naniny verina ambala iny dia ampitsoy avy hatrany io fa aza siana atakandro. Faniry koa raha mandreraka be ka. Rehefa tsy fantoka amin'ity resaka ity dia lasa mivoaka fa mitondra fahakisintinana fotsiny. Hoahadray ho ary da. Maneho hevitra ve dia lazainao fa mahakisintina? Sa rehefa tsy mitovy hevitra aminareo dia lazaina fa tsy mivaky loha? Ataovy milentika tsara ao an-tsainareo fa safidy diso ohatr'izao ihany na mitehanareo no aviko fahiny. Jereo nge vokany Na vita amin'ny fianarako ihany ary nahita asa tsara sahaza ny diplômako. Saingy tsy nisy lehilahy mety hakavady atsony. Kiza tokoa moa no mbola hiditra amina vehivavy efa nanaovany jiolahy tambabe. Ny doma ihany angamba nanaiky an'izany. Nisy ihany nefa ny safidy faharoa tamin'ireny fotoana ireny saingy nininareo sy dada tsy nirarahina satria te handidy ny fiainako loatra nareo. Lamina aloha ndry faniry Za tsy lamina amin'izany ny avo Aleo irevitreto ny ampamoaka fa efa ela koa ny andrasako an'izao fotoana izao. Dia mbola zany foana ve akia? Tsy mahafaly indray mihitsy zany ny fananana ny vavikely iny. Ary ena angaika iny zanaka ary bavy. Ny sasany aza tsy manana mitady an'izay fomba rehetra mba hazona taranakako. Ny indray zanaka tomady sy mahafatifaty iny mbola tsy tiana ihany. Tomady inona koa? Ny ara-taresy ny ara-batany iny manintona fa ny ara-tsaina tody lamokany. Sady nendrina mora ambakaina.
Fataon'ny voay filatsy nahita. Tena naleko tsy nisy saingy izao moa ny tianareo ka tsy maintsy nekeny. Sany vavanao ry faniry. Tsy tiany iny ary dada. Tsy mila raha mbola imendrika. Ary vao maika alako mainty satria mamboly olana ho an'ny fianakaviany ty fotsiny kalakely iny. Teneny ry mora fa tsy milelalela be eo a. Manandrindrina nge ny sofina rikaly. Aza manao an'izay ampangila tsofina ny manodidina. Si Marenina ho andry. Neny. Hoay, mendrika. Fa manino eo ambaravarakely io ndry. Efa ela be any teto. Areniko daholo ny resaka nataonareo teo. Zany ve? Aza sina fanazavana akory fa azoko tsara izy teo. Ary takatry ny saiko tsara nalasainareo fa bado aza. Mendrika. Enoy aloha kia. Ary midirindry aty dia aty antrantsika miresaka tsara. Za tsy hiditra. Aveo afandriko zany. Tsy mila. Sa za tsy verinao amin'ny tokantrano ty tsony. Andositra ny amin'izay mahafaty ana. Mendrika. Tena loso ty marina. Enjeo malaky indry dimy fa zavelao lasa lavitra. Anao to foana indra zoatany. Malaky ela. Lasa ry aloha. Za koa anaraka anao. I dada sy ny avy mijanona eo ihany a. Tsy maintsy miandro tsara manko. Ka ingana ary nareo sao tsy tratra eo iny e. Tena mitrivana be izany ry dimy a. Ary mery mandeha be kaikalakely iny a. Ary ohatra manivaka le lalakely mivoaka ny arabe nge izany ry dimy e. Tena tazako iny. Aikana. Aza hitako ka hitsoraka eny amin'ny arabe. Ka aikany ianao e. Ry koa nge be vavaloatra e. Ay izay leka izy moa ny tsy safoka. Feno rehefa mahazaka ny taimbavandre daholo mantsy liolona. So tifitra ny kapokany dia tsy voafehany tsony fetsepony. Tsy fotoana fifanomeza tsy intsony zao ranga. Ary andefy nje hoaingany ny olisa ao lasa korazana eo. Mendrika. Mijanondry. Mijanona ho a. Moto amin'ity be iny tazako avy lavitra indry dimby a. Aingana vinjea fa mitady anapaka ny fotsiny mendrika. Aingana. Aza manao tao foana kely mendrika. Verena ty hoe aza mampitany. Velomina ireo dia sa mahatsara tsony. Mampamarikana amin'ny tatabe. Mata ny zanako ry dimby a. Mata ny zanako. Zafikeloko Andriamanitro. Mendrika. Fa ozininina loatra nazo an'ity akonako ty sendra tamboatra zao foana e. Dada, io reny fonao e. Tsy misy miteny mihitsy ange teo hoe maty mendrika. Mbola mitsabo ange tsika izao e. Hitanao tsara angamba reny mpitsabo nitondra azy any ambloky reny. Aza tonga dia negatifa be ohatran'izany fa vao maika tanteraka izay tsy tokony ho tanteraka e. Hita ho a. Ka olona vaky losimiosiny raha be iny ary ve izy fanafanantsony ry ny hava. Le mpitondra moto nandona azy aza maty tradrany. Tsy manatena tsony ahy. Tsy manatena. Eto mba afaka dada. Raha sitrapon'Andriamanitra tsy maintsy ho avitra mendrika na toy ninona fa avoasany. Mahina koa ianao e. Ianao ihany na tonga zao. Ianao daholo ny votitry fijaneny zafikelyko iny. Dada. Nalendrika tao an-tsainy foana fa zaza tsy niriny izy. Ary tamin'ny fomba marikoriko nazona anazy. Ka na ianao reny aza tsy tia anazy. Ianao ny tena olon-dratsy ry faniry a. Olon-dosy ianao.
Mbola ratsy noreo jolana n'olana anao ianao satria mampahorony tsy maratsiny. Andresta, efa mahatsapany atsoko re hafa salatsaina tsony aho. Disaka amin'ny lampaladia aminareo. Tena tsy nety nataoko e. Mifola nga. Efa tara loatra raha izao ianao vao tonga saina. Efa alokalofan'ny fahafatesana le sombinana vao nahatsapa fanenenana. Efa simba no aviny, potika fiainany. No iza, no ianao ihany ilay tsy vanitya. Mpamonono ianao. Ny afy be sasanao. Dada. Tena mitambotsy ty ny avo. Miakatra masony. Dada ho aza otsony izy fa iazo dokotera ato amin'ny urgence e. Anganarindri e. Aza ela loatra fa efa grave ty. Maheresa zareo lavony ray aman-dreny maty dada. Tabaka amin'ny fiakarany tosidany lalandrano ka tsy tanatsony ny eny. Andray ry dada malala. Ikose tsy marasany. Lasiza faniry. Lasiza. Miavina fisaingy resy ihany no farany. Navisatra loatra taminy ko le olana antsehatra ny ankona tsikitika tsy data mitsony. Nakipa masony dia lasisy nandeha. Maheresa chéria. Maheresa. Mafy amiko zao ry ny avo. Tena mafy. Izay vao tena kamboty. Tsy mahafoy azy abibya. Tiako ny dadako. Okizay rista. Avelony maty anana ny azy fa efa izay mifandarany. Mila mitrakintsika satria adidy-roa lehibe inka izao no mbola hosahantsika. Dia ny fikarakarana ny fatin'ny dada sy ny fiandrasana ny mendrika atao amin'ny hopitaly. Courage foana fa Andriamanitra tsy hampitondra antsika an'izay tsy saky izany. Tsy mety mino saiko hoe lasa tokoa ianao ry dada. Ohatra ny rensatoko tsy maranitra milentika ato anaty fokony nandrenesako fa maty ianao. Mangeriko masony rorako. Maina ny tendako. Tsy mahafoy ianao anefa teterena tsy maintsy hisaraka aminao. Dada, mifona. Marina ny tenao fa sada olony ataony sao rehetrarehetra. Olon-dratsy ahoza ianao. Tsy diso izany. Tsy mba mahay manasony hafa fa tia sotasota loatra. Manena dada. Na iaho matsy nanaraka ny teninao mety tsy nitranga akory izao fahafatesanao izao. Aza mitazona ilay elo amiko rea. Fa iova amin'izay dada. Tena iova fa tsy andro-kapoka mavaivahevany an-danitra tsony. Anao izay faraheriko mba hanarenana fiaina mendrika. Raha tahany ka tafarina amin'izao voina nahazo azy izao izy. Mandriam-piadanana izany dada malalako izany. Tsy ho atinoko mandrakizay fisianao. Vita soa ny fandevenana ny dada ry zorovavy. Zana ny rotoroto ny ainatsika nandritra n'izay roa andro na teo amboatra ny razana izay. Fa na zany aza enikada sy anybonahatra ny velona. Izay mihitsy aloha. Tsy nitsanga menatra tsika na dia vitsy anisy aza. Tena marina mihitsy izany.
Ary mino fa efa mandra-piadanana izay datany amin'izay misy azy ihany. Eny efa nitsara tokoa ny fangiry fireny ka tsy handre ny fanaitainana ntsony izy fa hiala sasatra mandrakizay. Avaritsika eo angambany amin'iny aloha fa mbola manana hery hanafa koa matsika. Raha teo mbola tsy nanao tatitra taminareo momba ny fivoaram-pahasalamany mendrika mihitsy nandritra n'izay 2 andro ny sesy izay. Ka hanao compte rendu kely aminareo ah. Efa manahoana tokoa izy ao Dimby. Eo indrenitsika izao ry bavy ah. Enjakenjana izy ity saingy tsy maintsy ho lazaiko ihany. Fa ahoana? Tafalatsaka tanteraka anaty coma profond zanakao ry faniry ah. Niteraka fivotosan'ny atoany le donana azo azy fakomaly iny ka angazebe ny pronostic vital ny amin'izao ora itenenantsika izao. Andriamanitra, zanako. Endritra dia endritra ny fanaraha-mason'ny fahasalamana ao amin'ny reao e. Sady manara-mason'ny zava-misy amin'ny atidohany izay mpitsabo no manara-mason'ny fiasan'ny fony sy ny taovam-pisefony ihany koa. Manara-maso ihany koa ny fiasan'ny taovany sy ny metabolismany. Saingy hatreto aloha dia mbola kely dia kely ihany ny fanantenana. Tsy kosa. Tsy nisy fiatsarana mihitsy izy zany ny fahasalamana nandritra amin'izay 2 andro izay raha izany lazainao izany chéri. Ianao ako. Indray ny avo nanampitrotraka ny fahavoazany le fosy nataony dia izay koa ny tena nandreraka be azy. Raha ange izay very izay reto e. Dia inona ary izany ny atao e? Sa inona ny azo atao? Omeo vahaolana mba ahafahako mamonjy ny sanako e. Aza velana ho faty izy ry Dimby a. Mbola kely loatra inge iny sanako iny. Tsy hanandrohatra ny intsony ara-sanatrika. Afireto ny lohaliko eo so mba izay ny fanafodiny ry faniry. Fahagagana mantsy izao sisa no andrasanay mpitsabo. Ny adidinay efa tsy maintsy ataonay foana fa ny fanasitranana dia Andriamanitra rery ihany. Noho izany mibeba ataovy an-tsaina foana fa ny zavatra rehetra matoa tanteraka dia misy antony avokoa. Matahotra ry Dimby sy ny avo a. Raha hoe soron'Andriamanitra amiko mendrika dia inona tsony ny amiko? Tsy ho sakako izany ka. Manana kifona, manana finoana. Averina amin'ireo foana fa tsy misy tsy vita ny vavaka. Mansondry zao a 10 minitra ihany no azondre hijanona nato amin'ny efitra famelomana inato. Rehefa vita izay dia tsy maintsy mivoaka fa manjary manahirana amin'ny tompona andraikitra. Ry Dimby a. Zay fa korazy. Misaotra lesy a. Voazaka mendrika fa misaly loatra ny eny. Mifona ranam-palahelo andry. Fa mba miangavy a. Miverena. Aza variny torimaso lalina fa mbola be dia be sa fa mahafinaritra miandry andry rehefa mivoaka teo hopitaly ity ndry. Tsy rendringe ty rojo iambozonako ty e. Misy ny saritsika sy ndry ao anatiny rehefa sokafany reto vy kely miendrika boribory reto. Nanamboatra anankiroa tamin'ity a dia andray dia andriny anankiray. Tsara e. Andraso avokako atao posiko ato le anankiray dia ataoko eto akaiky ny ondandry. Amin'izay rehefa taitra indry dia io saritsika mianaka ao anatiny io ny hitandry voalohany. Tsy voky indry mendrika. Ny ankoatra asa saina akory. Olombelona ihany mety manana ny ady soko saingy tsy tao anatin'ny saiko mihitsy ny andresika andry hamono tena. Mifona kineny a. Sitrana malaky izany sanako izany. Mendrika. Zanakao
Mivoasa aingana Velao hijery azy ry Dimby andrasa aloha fanify fa maninona ka ihany tsy avelanao miditra mba maneke moa fandaminany avy eo ndre tsoko ny ava aloha zao no ilaiko sonareo koa rangaha andraso misarika tany teo atsoko ndre rehefa afaka mijery azy zany indray ary mba enoy aloha izay ry mendrika tena marina angiza ny lazaina mivady andrizany ifaniova ho amamanareo nitebiteby foana azy izy nandritra n'izay andro maromaro tsy nahatsirovandry teny izay zara rano sakafo izy sady nitomany foana ka lasa mahikely iry izy aza angefa alibe mihitsy vao naheno hoe taitra ndry efa tsy androny mihitsy angiza ahitana ndry dia indrindray vekino anda azy fa volombelona lasako nandro ry dadatosiny ny toa mena fahitanareo tsara ny fahoriana amin'ny babiko noho indramatoa iny raha tianareo dia avelao aza hodikodina ny safidiko fa tsy resaka mpiramatoa io tsony na ovonareo azy fosy renao ngeny ry mendrika maninona ary ndre raha tsy tofo be ohatran'izany mahaiza mamela heloka rehefa sady tsy mahasoanao no tsy mahasoany renao ny fifankahalana tsy ho ary za aza dididiana sady avereno any amin'ny ary za aza dididiana sady avereno any amin'ny dikole médaillon ty fa tsy misy ilako azy tsy mila fanomezana avy amin'ny devoly ndray dia sorotao sarika fa aza tambatambatra amin'ny sariny vehivavy io ary sarotra entina be ka ilay kalakely ty fa mody malemilemy fotsiny eny tsy maninona efa naposiko ihany zao fihetsika miendrika izao na dia nanantena ny mifanohitra tamin'izany ihany aza efa niezaka nandresy lahatra ihany izay ry faniry fa tsy nety izy izay no nanakanako andritsiditra ny samborany teo mbola feno loatra koa ny fonika sarotra be no miresaka aminy le rojony mendry aza moa tia naveriny taminay ty mila fotoana hanamboaran-tsainaka izy mangery firy azy loatra ny ratra navelany lasaka tsy ho voakombony vetivety efatra amby 10 taona be zao kosa nge tsy mbola nisitraka n'izany fitiavan-dren'izany mihitsy ny zanak'indrinina dia hoe ray segondra aza atao anatin'izay fotoana lavabe izay raha tsy teny marary dia vono sy latsany mba azony tamindry ny fandetehany tao an-tsain'ny mahazanaka jiola tsy fatapototra azy efa tsy lazaina ntsony tena mafy izany fo tsy harary amin'izany kosa aloha efa foboritra tsapako izany fa hasaferina tamin'ny saina tsondry ny hafo ataonareo fa tsy manenjika moa ny eritreritro sanako naterako mikasa hanapitra ny ainy no nofahavaratsy nataoko azy dala tsy misaina
Rano marinasa tokony higadra mihitsy satria namodika ara-tsaina sy ara-batana zaza mbola tsy ampy taona. Manenay e. Efa zava-dehibe izay fahasapahan-tenandry izay ry valy. Midika izany fa efa nanenova famindra amin'izay ndry. Manana faharetany vao manomboka izy izao. Ary tsy maintsy hisavy foana ny atezerany rehefa tonotono ny fony. Dia aza manahaky fa ho karakaranay tsara izy a. Izay foana ifanoana aminareo mianaka. Tsy asianay tombo sy alina satria samy tianay daholo. Misaotra resy mivady a. Tena manan-kavana tokoa manana anareo. Tsy mahatsapa-teny irery anaty amin'ny fotoana maloko indrindra aza. Tsy maintsy andamina kely ny fiainako aloha izany manomboka eto. Mialohan'ny voamendrika ny hopitaly. Tsy afaka hiara-iaina ao amin'ny trano dadatsony mantsy ny anaka. Fa tsy maintsy hisara toerana. Eny e. Aleo ahisitaka fa tsy manenina. Andoko ny fahasalama mendrika sy ny fitonian-tsain-draha teo izany. Faly be amin'izay izany izao zanaka dada toa fa hody any an-trano. Tsy efa leo ny fofompanafody ataony hopitaly tokoa ve ndry? 5 andro be izao ny tady foana. Efa vita mary azy tamin'ny pikura mihitsy. Ary anao ve aloha tia akanjo ba ty fa mangatsiaka ndry? Miandry any nenitony avy sisitsika dia mahazo mandeha amin'izay. Lasa nametraka fiara eny amin'ny parking ery mantsy izy teo. Azo neny angahony tsy andalo akahatiry dadatoa. Mbola tsy nahita azy mihitsy aho mantsy hatramin'izay nahatsiarovako tena. Fa lasa iza hono izy? Sa tsy te efa nerasera amiko intsony? Ndry. Angamo tsy hoe efa nifindra trano anga izy ary mendrika e. Anga izy mipetraka ao Androibe intsony. Fa lasa iza? Nanofa trano eny Ambotomia tena izy. Nanomboka oviana? Herinandro teo angamba zay. Dia maninona izany tsy nampifantarinareo aho? Fomba ahoana moa no hitantaranay an'izany amin'indry nefa indry any aza tsy mifankahazo amin'ny mihitsy ry mendrika. Efa nampitady trano foana izy vao nanomboka nisy midisadisanareo mianaka iny tamin'ny 2 volana. Saingy tamin'ny herinandro izy vao nahita. Laza koa izy fa tsy mety tsono ny arahanareo mipetraka satria ndry eny tsy tia azy. Sady tiano ndry any am-pilaminana ihany koa. Dia naleo ny nandefotra. Sady any Ambotomia tany koa no akaiky ny toeram-piasany. Zany ve? Kodry. Ary toa kivy be ry tony. Fa tsy izao indray ary ve ny tadiavindry kosa. Na zany aza koa. Dia iza indray izany miaraka hipetraka amiko? Ho lanin'ny tranon'ireo ambony-drianao nge aho izany ny dikany dadatoa e. Tsy petratr'ery izany ndry fa hiara hipetraka amin'ny telo mianaka ao ambany ka ianao sy le zazakely na iny izany no iray hevitra ao. Fa le tranonareo ambony ho ampanofaina. Ke. Tsy azoko mihitsy ty zazy ty. Inona ary izany no atao e? Lasa olana indray mantsy izany izao ny fandehanan'ny mamanareo. Izao e. Lazao izay any an-tsaindry ihany sao misy azo raisina ihany na dia tsy mitombona aza. Teneno ndre miaino indringa ah. Efa vonona ve ny ato? Neny toa. Andao amin'izay dia raha tsy misy andrasana tsony.
tato amin'ity trano vao ny fainy ity. Tsy mety tamana mihitsy afa ohatry ny manarehetra ny foana. Miezaka manary tia mivoaboaka ny ivelany ihany fa tsy mety afaka andro mihitsy. Ohatry ny any amin'ny endrika foana ny saiko. Nanahoana tokoa resa izy ihany nivoaka ny hopitaly tamin'ny herinandro mantsy izy raha nambara ny dimy tamiko. Mba tamana ihany ary fe izy zao mipetraka ao amin'ny dimy sa nanahoana. Teo eo anilanao mafy zanako. Te hanapirofo aminao afa efa niova ary voninananao izay ahasambatra anao. Saingy indrisy efa tara loatra vao nahatsapa-tena. Tompo, afelao ny eloko e. Raha nampoziko afaitra toy izao zany alan'ny zanako izany tsy nanao toetra tsy zaka ohatry ireny. Maratra loatra fahasavesarina fananenana tsony. Nananao loatra ary mendrika. Te hitanao mafy. Odio, aiza olona? Voaiza ry fanina? Fa manina vao maraina be aty koa ny avo. Ka moa tsy mivarotra izy androany. Ody! Ho avy eo, andraso vetivety. Salama ky faniry a? Manahoana nareo? Mendrika. Dia nandao ahy mihitsy ve ny vahaolana hitanao fanety? Oay. Avelako kely aloha nareo ry faniry a. Andeha akaetana mantsy za io. Fanga moa zany ty zazy ty fa mahazo mandehandeha sahady ny tonga andria ty amiko e. Tsy mahazo mihitsy aky fa izy ny drikina. Gaga mantso. Fa tsy azo tenenina mihitsy fa be lo be. Andeha busony izany dia tsy maintsy ataony izay ahitana ny trano ndry rehefa tsy hitondra azy aty amindria. Zany ingena ataony. Asa fotsiny angamba izay anaovany dimby ara fantany hoe nentiko ny voaka tilikala kely io. Mafy loka, tsy azo ahodina mihitsy fa tsy maintsy arahana daholo izay sitrapony. Miresa tsara aloha nareo mianaka fa tsy laitrako ka rehefa avy maka entana miverina eo ihany. Eny arikiry ny avo a. Zay fa matoky andria. Dia tandremindray sao dia miala eo ny lohana ny vadika anakaniariana ny kibony rehefa raikitra ny rombo. Dia efa miteny aho zay a. Zay. Tiana koa zao mampime andria amin'izany. Zany dia mampime. Sany kosa hoe dia tsy ampime fa nenika eo. Alay fisara tsaina nge hoe miala tokoa ny lohako dia nikipo vadika ny origine. Ohatry ny dessin animé nge zany. Miteniteny foana mihitsy. Ary mipetrandry iso reraka mpitsanganana eo e. Eto mipetraka. Dia aza isorina ny kiraro fa mangatsika be nge io karo io e. Ka manjary misy vovoka ny tapehan'ny neniko. Tsy manino io favafanandray retsy rehefa maloto a. Dia ahoana? Efa salama tsara zany ry zao. Lohako aza mbola manaintaina beko. Sady mararary daholo ny vatako. Jereo nge ny ranjoko e. Misy mangana be. Ka tokony hajaina tsara nge ny période de convalescence fa manjary tsy miverina araka ny tokony ho izy ny herim-batandry e. Tsy tokony namiza tena kory ary ndry. Na sakafo hoandry aza zao mila lanjalanjaina tsara. Zao ataondry izao tsy mety a. Tokony mijanona tany an-trano ndry fa tsy nidongy anaraka ny entony avy zany. Amin'izay manome fahasairanan'olona fotsiny. Ka zao malahelo be anaoko. Ny fahasalamana aloha ny voalohan-karena chérie a. Afaka niantso ato amin'ny telefona nge ndry raha te ahita fa tsy nanao ohatr'izao e. Nandalina mangy andry tany ange ara tena naniry ny ahita tokoa ndry e. Na zany aza faly aza satria matondry tongeto dia efa tsy teritra amiko tsony. Mendrika.
tiako pendry. Zany verina eny. Eno teny avy ato am-poko zany fa tsy sanatria tendromolotra fotsiny. Sombinaiko ianao ka tena tiako sady mamiko. Raha misy ny sarobidy indrindra dia ianao ny itotian'ny foko voalohany. Mifonahiko mendrika. Neny. Tsy sanatria ny andrikaboka marary foana atsiaro manana anao fa Andriamanitra manana fomba fiasana izay tsy ho takatry ny saintsika olombelona. Mety mbola amela feso ianao taorindry ny zava-nisy teo amintsika ireny sa tsy te herika atsony. Mbola tezitra be. Manina nefa raha miverina moa tena tratsika miresaka e. Tsy tako mihitsy izay nandehananao aty alavitra be aty. Zao ny olona lasa mivezivezy. Tena say ve nefa ny tindry? Ie, dia mba miverina miaraka mipetraka tsika sy ianao. Fa tsy mitazona alahelo amiko tsony ve za mendrika e. Mbola tsy voafalindry mantsy ilay fanontaniako. Tsy mitazona alahelo aminao zany ary neny. Ataoko ahoana ary ny ankahalanao. Nila fotoana eritreretina fotsiny dia saingy tsy namelako anao hijery tany amin'ny hopitaly ireny. Tsy midika tsy fitiavana izany fa nanamaivana foko fotsiny aho. Saingy tia neny foana e. Fa neny aza tohizana tsony. Vao fenoko fitiavana mamy be izay banga tamin'ny fiainanao rehetra hatr'izay. Mety hafahafa ny atsoko ny fibaboana saingy vonina nonitra ny tsy nentina ataoko taminao. Aza hitotena tsony lasa sombonaiko andao no avintsika ny mpanjinina. Sa ahoana osindry? Raha mbola teo mantsy dadabe. Faly be izy raha nahita izao fiombonantsika mianak'izao. Misaotra misy mendrika. Ny fisinao no mbola mampisidika ny fiainako. Ianao le fanilo manazava ny androm-piainako sisa. Ny farana teo Fanilo nosorata ny ravaky ny aina Randrena Arifony. Novelomin'ny Saloy Vantsoa Hanjariliva niaraka tamin'ny Arliva Le Mec ary Taina Nantenaina. Tovy razana mamonjy no nandray feo. Hanjariliva no nanatotosa.